ahoana marina? Tena tany demokratika ve i Madagasikara? Firenena mandala ny demokrasia i Madagasikara. Taoriny ny fanjanahantany no efa nandrenesana io teny io teto amintsika. Raha ity lahatsoratra an-gazety izay navoaka ny FAS na ny Frédéric Ebert ity dia voalaza eto fa ny 70 ka hatramin'ny 80 isanjato ny vahoaka malagasy no manana olana amin'io demokrasia io. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia saika fidinana andalambe no nanehoana izany demokrasia izany teto amintsika. Nanomboka tamin'ny taona 2017 izany ka hatramin'izao. Ankoatra ny profesora Albert Zaf izay nantsona mihitsy hoe rain'ny demokrasia dia isan'ny venty io demokrasia io ihany koa ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Nirina Rajoelina ny taona 2020. Ny tsikaritra nefa dia nentina mba anababoana ny fon'ny vahoaka n'Antananarivo fotsiny io fomba fiteny io. Aty amin'ny taona 2020 tena tany manaja ny demokrasia araka ny nolazainy ve ny filoha ankehitriny? Ity no fanehoan-kevitry ny antokotiko i Madagasikara momba izay. Dia rehefa ohatra ka ny eo amin'ny fitondrana no mamory olona na mitarika olona etseroa dia azo atao zany, tsisy olana. Fa raha ho anay manokana zany zao atokotiny mampanohatra no hikasanao zavatra ohatr'izay dia tsy azonay atao zay fa lasa hiaran'ny lalàna. Mipetraka ve ny demokrasia eto sa misy zavatra tian'ny fitondrana ho apetraka? Anjarantsika ny mandika an'izay. Maninona moa zany zao mbola atao réquisition ny haino manjery izay fahafahana miteny sy fahafahana maneho hevitra. Maninona zany mbola atao réquisition amin'izao fotoana izao nefa ny zavatra rehetra efa presque mivahana daholo ny anona rehetrarehetra. Amin'izao antsika zao mbola tsy afaka manao hevitra ianao na anaty radio, amin'ny telefona sy ny rehetrarehetra. Zany hoe izay tian'ny mpitondra ho alefa sy ho diffusena ihany zay no hitan'ny vahoaka. Fa ny vahoaka tsy afaka maneho ny heviny amin'izao. Ka manontany ianao hoe misy demokrasia ve eto satria zany ny zavatra misy eto amin'izao. Ary ny rafi-pitondrana rehetra misy dia lasa mialatsiny raha miteny an'izany hoe lasa fitaovana entin'ny mpitondra ampiasaina anaovana an'izay tanjona tiany hotratrarina. Zany hoe tsy mijorotsony zany zao na ataoko hoe ny rafitra misy any anivon'ny fitsarana na ny ministera amin'izay zavatra tena tokony hijoroana fa lasa sanatria hoe lasa hierovana nyzay hevitry ny mpitondra tiany ho tanterahana eto amin'ny firenena. Ny tsikaritra mantsy dia betsaka no nahiditra amponja teto amintsika noho ny fanehoan-kevitra manoloana ny fitantanan-draharam-pirenena. Ny arantsika nahita ny fampiatsoana mpanao gazety hiatrika fitsarana no ilay raharaha angidimby tetsy Mahamasina. Taorian'iny raharaha iny dia ny araha nahita ihany koa ny fampidirana amponja mpanao gazety noho ny fanehoan-kevitra mahakasika ny mpitondra. Ny raharaha Dr Beriza sy ny ministra teo aloha Roly Mercia. Ny tsikaritry ny maro dia aingam-piasa ny sampandraharaha cybercriminalité raha toka ny fitondram-panjakana no voatohitohiny amina fanehoan-kevitra ataon'ny olom-pirenena. Raha tsy aivina nefa dia nisy ny fanaratsiana ny filoha Marc Ravalomanana nivoaka tamin'ny tambajotra serasera Facebook volana vitsivitsy lasa izay. Nametraka fitoriana momba io ny antokotiko i Madagasikara saingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Hoy izy ireo hoe natetika ny antokotima ny arana tsy fanarahan-dalàna. Misy ny manala baraka ny antoko, manala baraka ny mpitarika ny antoko ao anatin'ireny tambajotra tserasera ireny. Ary nanao fitoriana ny antokotima tamin'izany efa tamin'ny volana avril no nanao an'izay fitoriana izay hatramin'izao tsy soitany ilay izy satria ny mpanohatra no mitory ao anatin'ilay izy dia tsisy toy an'ilay izy. Ary tena zay ary mampanontany tena hoe tena tsy hitan'ny fanjakana tokoa ve ireny sa rehefa ohatra ka
manaratsy ny mpanohatra zany hoe lasa ohatry ny mamerary ny fitondrana dia tsy voenjika kanefa manara-baovaotsika voatsela akory zao ny artista nisy nanao fanehoan-kevitra tany anaty Facebook angamba 3 andro tatio arina dia efa hita le izy efa voasambotra le olona efa hiatrika fitsarana zavatra ohatr'izay zany tena lasa hita be zany hoe misy fitanilana be ny zavatra misy eto amintsika ary zay ny teneniko teo hoe mampalahelo fa nyrafitra fitondrana rehetra nyrafim-pitantanana rehetrarehetra kehitriny lasa ampiasain'ny fitondrana anatanterahana n'izay zavatra tiany ho tanterahana. Aiza ho aiza tokoa moa ny valin'iny fitoriana iny lasa fitaovana iarovana fitondrana sisa ny cybercriminalité ary natao hanenjehana ireo olona tsy mitovy fijery amin'ny fitondrana. Ity no fanadiadiny ny mpanao gazety. Ny taona 2024 Antony nentina nanonganana ny fanjakana ny joro ara-dalàna no hoe tsy misy demokrasia eto. Didy jadona ny manjaka. Nanaovana letrezana ny nametrahana ny kianjan'ny demokrasia teo Ambohijatovo ary dia nirehariana fa isika ny manana izany kianja ahafahana maneho hevitra izany voalohany. Vao tonga teo amin'ny fitondrana nefa ny mpitantana ny tetezamita dia ilay kianjan'ny demokrasia no nifoanany ary notereny hiverina ho kianja fialamboly. Tonga eo amin'ny toerany ny be ny tanàna ankehitriny izay miray antoko amin'ny mpitondra ihany dia nanapa-kevitra fa ho avadika ho lasa parka botanika izany ary efa misy mihitsy ny famatsim-bola. Ahoana hoy ny vahoaka tompon'ny fahefana? Nangalana n'izy ity izany tamin'ny 2009 dia hoe kianjan'ny demokrasia atao fa tsy atao resaka politika izany hoe izay tian'ny mpitondra anaovana azy fa atao kianjan'ny demokrasia izany mba hanehoan'ny olona ny hevitra tsirairay sy mba zaridaina hatramina zaridaina izany Ambohijatovo tsy avela miditra eo izay mihidy io mampalahelo na ny zanakay te hitsangatsangana tsisy tsony demokrasia eto amintsika. Ilay izy efa kianjan'ny demokrasia hatramin'izay noho izany zany tokony hijana ho kianjan'ny demokrasia foana izy mandrakizay satria tsy hoe izay tian'ny mpitondra ny atao dia tsy izay mampetipety an'zareo foana no tokony ho ataon'zareo. Tsy misy demokrasia ho an'ny rehetra satria ohatrany hoe izay tian'ilay mpitondra no atao zany tsy manana fanehoan-kevitra ilay vahoaka malagasy. Izay zany raha ny tena marina amin'ilay fitondrana amin'izao. Mazava izay fa na ny olom-pirenena tsotra aza dia mahatsapa fa ilaina ny fahalalana maneho hevitra ary zo ny olom-pirenena rahateo izany. Raha eo amin'ny raharam-panjakana moa dia betsaka no mahatsapa fa miaina ao anatin'ny baiko midina ny fitantanana ny firenena. Toa fanampenam-bavan'ny mpanohitra no tazana tao anatiny ameana ara-pahasalamana. Ny mpanao politika hafa mantsy tsy afaka mamory olona mihoatra ny 50 fa ny mpitondra saika voatety ny faritany sy ny distrika anaovana famorim-bahoaka. Tsy fantatry ny mpitondra ve fa mpindrana fahefana fotsiny izy ireo fa ny vahoaka ny tompo-teny farany fa ahoana mariny.